raha no makasika ilay vatosoa sarobidy milanja 12 taonina sasany mampifanolana ny mpaondrarà sinoa iray sy ny fanjakana kosa dia nanamarika ny maha-ara-dalàna azy ireo nizy mpisolo vava ilay mpaondrarà sinoa nambaran'izy ireo moa fa dia manana fahazahon-dalana makasika izany ireto mpaondrarà sinoa ireto. Manamafy ny mpisolo vava ilay sinoa tompony Cristal 12.5 taonina fa ara-dalàna ny taratasy nampiasaina tamin'ny fividianana ny vato sarobidy ary manana ny fahazon-dalana hitrandraka sy hividy vato sarobidy manerana ny nosy ilay sinoa ary misy ny pirofo manamarina ny fampivarotana teo amin'ny sinoa ny tompony tany Pendohany no mariany fa misy ny fandikan-dalàna samihafa tanterahany tompony andraikitra ny faritra nosy ao Fort Dauphin. Maro izany fa tsy nividy an'izany tsy nivarotra an'izany ny tena fa nampitahorina izy fantatro izay fomba fitenin'ny tany fa ity manamarina an'izany taratasy manamarina sommation interpellative nataony misy ety tamin'io olona nivarotana sy nividana ny vato manamarina izy ato hoe izaho akoto rifin moninao dia nivarotra vato Cristal 10 taonina tany be vitiky districtny Bekily tamin'ny Andriamatoa Wanga io izy io to soniaviny io io tsy foronina io tompoko ty tsy misy zavatra foronina ty fa misy pièce dodôly na de pitsarana ame mitenena aminao misy pièce reo de ato koa misy ordre d'émission zay nanaovana perquisition tany Tsivory ordre d'émission soniaviny secrétaire général région mine secrétaire général région Fort Dauphin namenany directeur régional mine atraiza koa lomboka vina no nisy an'izany hoe secrétaire général faritra no manome antony ordre d'émission antony ny mpiasa mpanjakana fa nisy any koa avy amin'ny chef de région le dity pitsarana zay nivoaka zany de nanaova ty chef de région Fort Dauphin ty taratasy any koa tika mantena zavatra ratsy indrindra lazay ny fa nul non avenu io dity pitsarana io aiza mahitana zany hoe raha misy dity pitsarana mivoaka zany hoe condamné dodôly le olona tsy afa zany na tanora na izy raha hoe tena ny chef de région Fort Dauphin reny dity pitsarana eny de ataony hoe nul non avenu hoe foana dôly reo dity mivoaka dodôly nareo manana fahefana zany ve izy. Mitaky ny tokony ampiarana ny dity izay navoaka ny tribunal tao Toliary izay mivoaka ny folo jolay 2024 maître Willy Zafinjatovo ity didim-panjakana ity izay milaza ny tokony hamerenana ny vato Cristal 12.5 taonina amin'ilay sinoa tompony vato.